ao anatao nefa ianao resy dika zany Jesosy resy ve miaraka amitsika Jesosy resy ny fontana ve Jesosy resy ny miaraka sy ny fitaka ve sy ny jangajangana ve ny ao anatsika aza manala baraka ny Jesosy aza manala baraka ny Jesosy mihitsy amin'ny alalan'ny fitona tenatsika aza miteny mihitsy hoe miovafoa aza mitenena ny ray Jesosy raha mbola mitoetra tsara ny fanontona ianao malala baraka azy zany ny voninahitra zay malala baraka ao Jesosy dia ho afa baraka zay manome voninahitra ady omeko voninahitra aoka matitra tsara ny filevana rana dia ahoana zany rehefa avy eo rehefa vitanao zay toy izay ny tenyandriamanitra eny an-dalana eny aoka ny fivavahana sy ny fifonana nentinareo manambara ny fivatana rehefa avy mibebaka tsara am'izay nao eto am'izay tsika midina amin'ny faharoa jereo tsara tsy maintsy miroso ianao aokamba mety hijery am'izay tsika rehetrarehetra zay fanaraka ny tompo tsy maintsy miroso amin'ny tanteraka io le tanteraka io jereo tsara le Hébreux toko fadimy andimy fatra ambin'ny folo ho lehilahy lehibe sy vavy lehibe sy ho lehibe rehefa voalay tsara zany Jesosy dia tsy maintsy miroso am'izay tsy mahazo mijanona fotsiny amin'ny efa converti tsy mahazo mijanona fotsiny efa amin'ny tompo tsy mahazo mijanona tsy afaka hiatrika ny adiny piainana ao ana tena veriko tsara ity fiaina ty misy tafidrivotra be dibe ry zay na tonga Jesosy hoe hoarina amin'ny lehilahy manorona ny tranony ambony vatolampy izy misy rika misy tafidrivotra ao tokantrano angelavana misy rivotra filifily ny tokantrano voatsokany rivotra zao ary misy tokantrano kristianina zao maheno ariava kristianina mpivady tratra ny tafidrivotra misarako fiangonana ny anakira lasa fiangonana ary ny anakira lasa fiangonana ty nefa mpivady dia tsy nara raha miangona dia samy mandeha am'izay lera ary tsy vita zany fa nanjary misaraka efitra koa ny anakiray tsy amin'ny efitrina no nino no le fivavahana tratra ny tafidrivotra zava-misy zany tena lazay moa manangatahako moa le olona mba hivitany kely izy manaraka amin'ny efatrano raha-mbazonareo ohatrany mbetrana zava-misy misy tafidrivotra totokantrano any fisarampana madina zao nila mienany tsy misy miasa lasa am'izay raha tonga am'izay tonga batianiko ty misy vola meko fo ianao meko zao anao meko zao anao zany zao enatsika zao raha tena marina Jesosy miavana tsy misalatsala mihitsy ianao manao hoe sanatry amiko na mitera ten'Andriamanitra ianareo ny fahazavana mila olona Andriamanitra eto ty firana itsika ty ravana sa manohatra ny fakapanasiny ho taratraritra mila olona Andriamanitra drala ravaina foana ty firana itsika ty fa anatin'ny problème manino satria tsika kristianina tratrany le atao hoe fanahy mamitaka filebahana mamitaka ty islamo androany ava ampaira tsara ny asopara ny akabiazany vavaka ny avana dia zao nahazo fiangonana fa tsy nahazo Jesosy ary rehefa injena fiangonana dia tezitra dika zany ka zany tsy ny fiangonana ngeno rivona fa le fitondratena no rovana azany ny olana hito fiainatsika tsy maintsy miroso ianao ary io ny havana tena zava-dehibe tsy maintsy manao dingana ianao ary manapa-kevitra ianao iala am'izany dingany fahazana zany androany tatry te androany mitso raha tianao ny afaka hiatika ny adiny piaina rehefa matanjaka tsara ry havana ny hazo maniry dia zao rehefa mahazo faka tsara izy mitombo tsara izy afaka miatika tsara ny problème izy mety morona ohatra zao fotsiny izy fondrivotra fa tsy tahaka tahakan'izany ny kristianina rehefa tena mitombo sy miroso tsara ianao na manahoana zavatra eto am'ty zao tontolo zao ty ry havana dia marina foana ny tenin'Andriamanitra fa Jehova hiato anareo marina foana ny tenin'Andriamanitra malabany resaka tamin'olo anankiray tena nanao fijeravavana mena izy tena marina mihitsy hoe Andriamanitra mamelona ny olony amin'ny fomba tsy takaky ny say fitsona vavolombelona tsy fantatra hoe ahoana tsy takaky ny sainao zany amarako tany moa namafiziko le asa moara mba azo tsara tsaina tsara natany aminy testamenta talohana ane
mba azonao atsaina mihitsy zany atao hoe avaizana amelohan'Andriamanitra ny Elia goaika manatitra hena sy mofo maraitsy hariva tsy azo rehetretina mihitsy zany avaiza dia hoy zany amin'ny mpitoriteny manao hoe ampiasain'Andriamanitra ny mpanota anangona homeny izaka sitrano. Ain'Andriamanitra mampiasa zao tontolo zao amelona anao rehefa tena sanjora ny fahamarinana anao. Any amin'ny bokin'ny Hébreux toko fahatelo ambin'ny folo andavana tena tsy mahafinaritra mihitsy satria ao le manko nireny tena hitako mampatatahotra antsika ty hoe tsoro vavolombelona. Aza mety voariboriby mihitsy ianao na tsy manam-bola toy naza na tena ao anatin'ny katerena manao ahoana azy ianao hoe marano-mafy ny akora na tsy manam-bola aza miova izy ten'Andriamanitra. Dia zao nambarany ten'Andriamanitra tiako vakina mokety dia mako sika miteny hoe dia iza zany namelona vady aman-janako raha tsy miasa, dia iza zany namelona anay raha zao. Dia jereo tsaky atao amin'ny Hébreux ty izy atao amin'ny Hébreux manao hoe ary mahafinaritra be ahy iteny io zay everiko fa tena sarobidy mihitsy. Andiny fadimy voalohany hoe aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo fa hoy izaho tsy andao anao mihitsy na foy anao akory. Avotsao zany misy fahagagana tsy takatry ny sainao rehefa mitazona tsara ianao tsy andao anao izy na foy anao a fa za matahotra anao hoe ina no annay dia ahoana zany le menomako vady aman-jana dia za miala amin'ny asa aman-drarany tsy riavana tsy andao anao na foy anao Jehovah-Andriamanitra. Mila azo antoka ohatr'izany tsy miova mihitsy tsy ho mafiona rehefa ianao raha tsy Kristy ao anatinao la ho iaho hoe mila manao dingantsika mila manao dingantsika riavana ary eto amin'izay tarika anao fa ny tena zavatra mitratrarintsika zany dia hoe ho lehilahy lehibe dia vavy lehibe matitra tsara. Na tena lehilahy lehibe ara-panatitra ny ten'Andriamanitra antsoina hoe tanteraka ny dikany io miroso ny fahatanterahanytsika. Nanay manko ohatrany hoe aiza misy tanteraka eto ambonin'ny tany rehefa nakivy ny devoly dia zay ianao nga dia ho tanteraka lazao any eny tompoko raha vao fantatrao tsara ny anjara toeranao. Za zao dia afaka amitenenao raha mihitsy tanteraka tompoko satria fantatro tsara ny ametraran'Andriamanitra. Ianao koa tokoa izany lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe no toe tanteraka ary ny olona toe lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe dia mahalala tsara ny anjara toerany amin'ny maratsa-batan'i Kristy azy. Anao inona ianao hiditra amin'lefa le hoe teo manoe mambokatra mahatsiravo tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe satria tonga raha teny vahiny hoe tonga membre du corps du Christ. Dia hoy izy amin'ny Korintena voalohany toko faha 20 ny sasany tanana ny sasany tongotra ny sasany vava ny sasany loha. Ianao inona sady tanana ny tongotra da doktory zay zany sady mandaka ny mandray fe tsy maintsy fantatra hoe za dia mandray fotsiny no toko tanana anao zay ary tsara ny tena raha alohanao dingana manko hidirana rehefa avy eo fa tokony fantatra tsara mihitsy satria androany zany hoe mila manapa-kevitra isika androany tokony fantatra ao androany za tompo dia zao itino anjarako ho raisiko zany fotoana maro ny riavana raharana ny tompo be dia be ny olona nilaza maninona raha manao fiangonana nareo am'tefikavanaty tonga zany aty tanànanazy maninona raha manao église évangélique to hoe sao dia madiso lalana nareo aty amiko aloha fa tsy hanao fiangonana mihitsy aho tsy ho pasteur ala miviravavily satria fantatro tsara ny anjara izany ny mahatonga ny olona latsaka amin'ny fakapahana sy ny fanontona to tsy manala zay zavatra tokony ataony. Mety azahoana ny fanampiana be dia be nama le asa soa lasa manao ry féminin lasa manao sospisy rehefa ina nefa enjarabidy zany fa anao ravana mety anao zavatra fandray manao fiangonana le rahalahy zay za raha josa tena anao tena plein temps ay
tsara zany